Ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Faly miarahaba tsika riavako malala tratra ity alakamisy fa 5 volana Mai ity manona ny fiadanan'ny tompo amintsika riavako rivarahatra mofinanantsika anio dia ny romanina toko 9 romanina toko 9 ny 1:20 ka hatramin'ny 1:70 romanina toko 9 1:20 ka hatramin'ny 1:70 vakitsika aminaran'i Jesosy ary ny amin'izany ry rahalahy dia mpitrosa isika tsy amin'ny nofo anefa ka ho velona araka ny nofo fa raha velona araka ny nofo ianareo dia tsy maintsy maty fa raha ny fanano aminareo ny asan'ny tena dia ho velona ianareo fa izay tarihiny fanan'Andriamanitra ny zanak'Andriamanitra fa tsy nandray fanahy mpanandevozana ho amin'ny tahotra indray ianareo fa nandray ny fanahy ny zanaka natsangana izay antsointsika hoe Abara io. Ny fanahy dia miara-milaza amin'ny fanahitsika fa zanak'Andriamanitra isika ary raha zanaka dia mpandova eny sady mpandovan'Andriamanitra no mpiray lova amin'ny Kristy koa raha miara-miaritra aminy isika mba hiara-miaram-boninahitra aminy koa. Ray masino manamasinana amin'ny fahamarinana ny teninao no fahamarinana. Amen. Riavako ity volana Mai ity isika dia miandrandra ny Pentekosta izay ahatsiarovany fiangonana ny latsahan'ny fanahy masina nanomezan'ny tompo ny fanahy masina ary ny nitoeran'ny tompo amintsika amin'ny alalan'ny fanahy. Ny andininy 9:40 riavako amin'ity romanina toko 9 ity no entina mampahirintsika. Ny fanahy dia miara-milaza amin'ny fanahitsika fa zanak'Andriamanitra isika. Ny fanahy dia miara-milaza amin'ny fanahitsika fa zanak'Andriamanitra isika. Riavako isika manao hoe ny fotoanan'ny Pentekosta dia fotoana izay ahatsiarovan'ny olona fa Andriamanitra dia mitoetra amintsika, mitoetra amin'ny fiangonana, mitoetra amin'ny mpanompony amin'ny alalan'ny fanahy masina. Fa nahoana no fanahy masina no miara-milaza amin'ny fanahitsika fa zanak'Andriamanitra isika? Nahoana no fanahy no miara-milaza no miresaka amin'ny fanahitsika fa zanak'Andriamanitra isika? Ary ahoana ny endrika isehoany izany dinidiniky ny fanahy izany dia ny fanahitsika sy ny fanahin'Andriamanitra? Inona koa no ateraka izany dinidiniky ny fanahy izany dia ny fanahin'Andriamanitra sy ny fanahitsika? Paoly riavako malala dia manazava fa araka ilay fandraisantsika teto toriteny iray maka na indroa maka hoe Paoly dia manazava fa ny olombelona amin'ny Paoly dia mizara telo. Raha toa ka any amin'ny testamenta taloha tsika teo dia mandrakariva amin'ny ankapobeny dia binaire na mizara roa ny olombelona amin'ny eritreretany testamenta taloha azy. Izany hoe ny olona nofo sy ny olona fanahy saina. Ny olona nofo anankiray fa ny fanahy saina dia mirafitra ao anatin'izany nofo izany ho iray ihany. Fa amin'ny testamenta vaovao kosa dia amin'ny ampianarin'i Paoly izany dia manazava izy Tesalonianina voalohany toko 5:17 hoy isika teo hoe mizara telo na miseho amin'ny endrika telo ny olombelona. Dinge vakitsika izany tenin'ny Paoly izany tsodrano izy io hoy Paoly ary Andriamanitra ny fiadanana amasina anareo samy ho tanteraka ka ho arovan'Andriamanitra avokoa na ho arovana avokoa voalohany indrindra ny fanahinareo. Io ilay natao hoe pneuma izay mitovy mihitsy amin'ilay hoe ny fanahinareo dia ny fanahy dia miara-milaza amin'ny fanahitsika teny iray ihany io. Arovana voalohany zany ny fanahy, arovana faharoa ny aina. Raha miteny hoe aina dia io lay tenen'ny teny grika hoe psyché, tsy le aina vy loatra io fa ilay aina psyché
izay nadika ny teny frantsay hoe amma, dia arovana zany ny saina zany zay naditsika hoe saina. Any fahatelo dia arovana ny vatana, io le ataonareo amy teny frantsay hoe corps, natao hoe soma teny grika, ary nataotsika hoe vatana amy teny malagasy. De mazava zany fa ny Paoly mizara telo ny olona: vatana, saina, fanahy. De eto raha hoe Paoly amy Romanina toko fahavalo andiny fahenina ambin'ny folo, ny fanahy dia miara-milaza tsy amin'ny vatantsika hoe zanak'Andriamanitra isika. Ny fanahy de miara-milaza tsy amin'ny saitsika koa aza no mibitsibitsika ny fanahy, tsy am'lay âme na am'lay psyché no mibitsibitsika ny fanahy, fa am'lay pneuma-tsika, am'lay fanahintsika no mibitsibitsika, no miresaka ny fanahy masina fa zanak'Andriamanitra isika. Nahoana ry havako malala? Nahoana no any amin'ny fanahy no miresaka ny fanahy masina, dinidiniky ny fanahy zany, ny filazana fa zanak'Andriamanitra isika. Ny olombelona tsika to de olombelona vatana, olombelona saina, olombelona fanahy. Fa rehefa nanota ny olombelona de ny fanahy no nidirany fahotana voalohany indrindra. Ny fanahin'ny olombelona ny simba. Inona moa le atao hoe pneuma? Le atao hoe pneuma zay tenen'ny Paoly hoe fanahy itsika. Le atao hoe fanahy na lay tenen'ny Paoly hoe pneuma. De tsy inona akory fa ilay izay nataon'Andriamanitra atao anatintsika ifandraisantsika amin'Andriamanitra. Mifandray amin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fanahy isika. Io le tenen'ny boky Genesis toko faharoa andiny fafito, ary nasian'Andriamanitra finaina mahavelona izy de tonga olombelona eny mety eritreretra malakalifa hoe aina le izy, fa tsy de aina loatra ihany, fa lay tena fanahy izay ifandraisana amin'Andriamanitra. Ny fanahy no fitaovana mampifandray atsika amin'Andriamanitra. Ny fanahy zay ambaran'ny malagasy moa de teny olona le izy, fa ao amin'ny Baiboly dia Andriamanitra de fanahy, ary amin'ny alalan'ny fanahy no ifandraisantsika amin'io Andriamanitra velona io ao amin'ny Jesosy. Tsy hoe tsy ilaina akory ny vatana, tsy hoe tsy ilaina ny saina hatan-karan-javatra, fa izao ny fanahy dia amin'ny alalan'io no ifandraisantsika amin'ilay mpahary zao tontolo zao zay naharo olombelona atsika. Rehefa niditra ny fahotana de izao io fanahy mampifandray atsika amin'Andriamanitra io no nosimbany sy nokorotany ny fahotana voalohany indrindra. Ary rehefa simba lay fifandray-atsika amin'Andriamanitra, fa hasimban'lay fifandraisana ara-panata amin'Andriamanitra, de nanjary nahasimba ny fahatakaratsika an'Andriamanitra mihitsy. Simba le fifandraisana ara-panata amin'Andriamanitra de nanjary nanimba ny fahatakaratsika zavatra, nanimba lay psyché, nanimba ny fomba fijerintsika zavatra zany, hany ka nanjary tsy haintsika itsony ny manavaka ny tsara sy ny ratsy. Ny saina nomen'Andriamanitra atsika de saina afaka hatakatra hoe tiany tsara, tiany ratsy tany am-piandohana. Fa rehefa nosimban'ny ny fahotana ny sain'ny olombelona, ny fanahin'ny olombelona, de nanjary simba koa lay psyché na ilay saina. Ary rehefa simba ny saina izay mieritreritra, mamakafaka, de manjary mitondra faharavana sy fahasimban'ny vatana koa zany. Io le efa matetika resantsika manao hoe ny areti-panahy de mety miteraka areti-tsaina, ny areti-tsaina de manjary miteraka aretim-batana. Raha mitenitsika hoe areti-tsaina eto de lafy ny korotana raha adi-tsaina, ady-panahy de tonga adi-tsaina, adi-tsaina de manjary rofina aretina, manjary tsy fahasalamana, manjary tebiteby, ary betsaka reo aretina fantatry ny mpitsabo rehetra fa miteraka tsy fahasalamana ara-batana, vokatry ny fikorotanany saina na vokatry ny fikorotanany fifandraisana amin'Andriamanitra. De tika manao hoe lay fahasimbany, lay fifandraisan'ny olona tamin'Andriamanitra de nanjary nahavery maridalana azy. Lasa tsy fatantsony Andriamanitra. Rehefa tapaka ny fifandraisany tamin'Andriamanitra de tsy fatantsony Andriamanitra. Ary rehefa tsy fantany Andriamanitra dia izay tao aminy no nanandevo azy, de ny ota zany no lasa nanandevo azy. Ary zay mahatonga ny Paoly hoe raha velona araka ny nofy ianareo de tsy maintsy maty. Zany hoe satria ny olona rehefa nanota de niditra tao anatin'ny olona ny ota,
ny otange tsy nivelan'ny olona ka anotsirany ny otange ao anatin'ny olona io nefa ny teny natonga ny Jesoa nanitsy ny fariseo sy ny mpanorandalàna raha neno azy manao hoe nareo mieritreritra foana hoe ny ota anivelany zany hoe ny ota ny ivelany mampaloto anareo tsy zay loatra ho Jesoa ny otange tsy loto ho materiel fa ny otange loto ara-panahy ary ny ota efa tafiditra tao anatin'ny olona noho izany ho Jesoa de zao nareo ny mandoto ny ty ivelany fa tsy ny ivelany no mandoto anareo hafa ny loto ny fako sy ny tahaka izany zay zavatra hygiène tsotra tsy amin'ny alalan'ny fisasanao tanana mihitsy ho Jesoa no mahadio fo anao tsy amin'ny alalan'ny fandronao no mahatonga anao ho mahadio am-po hygiène zany marina ny testamenta taloha fa nampianatra zany fa mba hahatonga antsika atakatra fotsiny hoe ny ota de loto ny dikany reny resaka pédagogie rehetra reny fa Jesoa de nanazava fa ny ota de ao am-pon'ny olona ny ota de ao anatin'ny olona ary satria ao am-pon'ny olona lay ota ao anatin'lay psike zany na ao anatin'lay soma de izao na ao anatin'lay pneuma de iny ny manjary mahatonga mibaiko an'le olona de manjary mahatonga le olona manao ny ratsy ny ratsy dia ao anatin'ny olona diso hevitra ny olona ho Jesoa raha mieritreritra hoe andeha andositra ary andeha andositra ary andeha andositra ary andeha andositra ota fa ny ota de zao ao anatiny ihany ka na mipetraka fotsiny eo azy izy de mety anota ihany izy na de mipetraka fotsiny tsy mivoaky ny trano azy izy de mety ho anota ihany izy satria le ota de ao anaty satria le fanahy mihitsy lay pneuma mihitsy no efa nidira ny fahotana na efa nisoban'ny fahotana lay fifandraisana tamin'Andriamanitra de nanjary tsy mahafantatra intsony hoe tiany mety na tiany tsy mety na mahafantatra ihany ko aza hoe tiany tsara fa tsy mahavita manao ny tsara satria malemy lay fanahy lay pneuma an'lay olona zany lay fanahytsika zany rehefa rava ny fifandraisantsika tamin'Andriamanitra ny korotana de zao manjary malemy marefo be lay fanahytsika ka manjary tsy manana herim-panahy isika hanao ny tsara mety fantatra lay psiketsika na lay saitsika tsara hoe ty zavatra ty tokony ataoko fa zao tsy ataotsika ihany le izy ty tsara ty tokony ataoko fa tsy ataotsika tsara le izy satria malemy lay fanahytsika vokatry ny fahotana io no nytenenan'i Paoly amin'ny Romanina toko 7 izay anazavany lava amin'ny ohatra ny andininy fa alohan'ity Romanina toko 8 mofinainay ty fantatro fa tsy misy zavatra tsara mitoetra tao anatiko andininy fa 7 lay ota lay zavatra tsara dia tsy mitoetra ao anatin'ny olona mihitsy fa lay ratsy no mitoetra ao de zay mahatonga azy miteny manao hoe andininy fa 7 fa tsy ny tsara zay sitrako no ataoko fa ny ratsy zay sitrako ny ataoko ny ota zany de zao mipisesika miditra ao anatin'ny olona hany ka mahatonga ny olona very maridalana very repère dia izay tiany ota atao Paoly moa manazava an'iny hoe nofo na sarix na tonga teny frantsay hoe chair dia iny nofo iny ampiasain'ny ota mahatonga firehetan'ny nofo ka manjary mampanota ny olona ho Paoly tsy lay nofo manofo azy loatra iny nofo ohatry matiera rehetra fa izao le simba lay fifandraisana tamin'Andriamanitra de manjary fanahy malemy fanahy osa fanahy tsy mahajoro fanahy tsisy fifandraisana amin'Andriamanitra de nanjary nanimba lay toetsaina nanjary toetsaina tsy afaka eritreritra ny tsara manjary toetsaina tsy afaka kamo tsy afaka hanao ny tsara de manjary manimba nanjary fitaovan'lay ratsy lay vatana tsy fitaovan'lay fanahy tsara intsony tsy fitaovan'lay fahatsarana intsony lay vatana fa nanjary fitaovan'ny fahotana azy rehefa ko malala eto zany de manome fanantenany Paoly izy manao hoe ny fanahy masina de miara-milaza amin'ny fanahytsika fa zanak'Andriamanitra isika amin'ny fotoana izay itoeran'ny tompo andraisan'ny olona an' Jesoa tompo sy mpamonjy azy ataovy amin'ny fotoanany batisy io ataovy amin'ny fotoana andraisana ompandray io ataovy amin'ny fotoana nanokananao amina ministera manokana io diakôny na mpitandry na mpiandry pretra presbitera amin'ny fotoana hanekenao koa aza hoe Jesosy ny tompo sy mpamonjy ahy amin'ny fotoana ahatsiarovanao fa Andriamanitra de tianao mamela helokanao amin'ny fotoana ahatsiarovanao fa sambatra ianao manana an'Andriamanitra ao amin'i Jesosy de izao mitoetra ao anatinao ny fanahin'Andriamanitra
ary izay ny mahatonga ny paoly miteny 9:7 fa ianareo tsy ao amin'ny nofo fa ao amin'ny fanahy. Zany hoe rehefa mandray any tompo mandray an' Jesosy isika, miantso an' Jesosy isika, miantoraka an' Jesosy isika de mitoetra ao amin'ny fanahy isika, ary ny fanahy mitoetra atao amintsika. De rehefa mitoetra atao amintsika ary fanahy io asin'Andriamanitra io, satria tsika nandray an' Jesosy. De izao hoy ny filazan'ny Paoly azy, raha vao mitoetra ao anatintsika io fanahin'Andriamanitra io, arotsak'Andriamanitra atao anatintsika io fanahin'Andriamanitra io, de izao midinidinika amin'ny fanahitsika io fanahy masina io. Io fanahy masina io rehefa mitoetra ao anatintsika de zavatra fanahy miasa izy zany. De hoy Paoly manao hoe ny ataon'io fanahy voalohany indrindra de miteny amin'ny fanahy itsika, mibitsibitsika amin'ilay fanahy itsika, miteny amintsika manao hoe zanak'Andriamanitra ngenao e. Zany hoe lay fanahy masina zany de mamerina ny fifandraisantsika indray amin'Andriamanitra, lasa mahatonga fahariana vaovao lay fanahy masina atao anatintsika, mahatonga fahariana vaovao ao anatintsika izy. Ary rehefa mahatonga fahariana vaovao, mazava tsara mihitsy zany, mahatonga fahariana vaovao izy, dia manjary fomba fijery vaovao zany, fomba fiainana vaovao zany. Zay no iainantsika, fa tsy ilay olombelona taloha baikony nofo, baikony saina mahampanota, baikony lafinjahatra maro samihafa eto amin'ity zao tontolo zao ty, ka tsy afaka manao intsony ny sitrapon'Andriamanitra. Mazava ny tenin'ny Paoly, raha misy olona ao amin'ny Kristy, olom-baovao izy. Zay ilay tenenin'ny Paoly amin'ny Titosy, tenenin'ny Paoly amin'ny Titosy 3 manao hoe fanavaozany fanahy masina. Rehefa raisina le fanahy masina de miteraka fanavaozana, lay teny grika malaza palygenesias, zany hoe milaza genesis, milaza fiandohana vaovao. Io ny tenenareo teny frantsay hoe régénération na renaissance ndraindray na résurrection koa aza. Zany hoe le fanahy masina rehefa tonga atao anatintsika de manjary mahatonga fisina vaovao antsika mihitsy. Tsy fanahy sanatria miboretaka, na fanahy tsy manao nininina, na fanahy mahatonga ny olona ho kamotsy zany ny fanahy masina, fa fanahy masina de mahatonga herim-po vaovao, finiavana vaovao anatin'ny olona, amin'ny alalan'ny bitsibitsihany amin'ny fanahitsika hoe zanak'Andriamanitra ianao, fa tsy zanatria zanaky ny devoly, zanak'Andriamanitra ianao fa tsy zanak'izao tontolo zao. Ary rehefa zanak'Andriamanitra ianao de mpiray lova amin'ny Kristy. Re avako malala, io no averimberin'ny Jaona tenenany hoe efa tsy nomena fanahy osa, ny fanahy osa ny fanahy malemy, tsy afaka manao sitrapon'Andriamanitra. Io le fanahin'olombelona sy io le pneumatsika, le pneumatsika rehefa niditra ny fahotana de lasa fanahy modaka, fanahy malemy, fanahy tsy manao sitrapon'Andriamanitra, fanahy titena, fanahy mandositra an'Andriamanitra, fanahy tsy te hiresaka amin'Andriamanitra, fanahy mikomy amin'Andriamanitra, fanahy tsy tia zavatra tsara, fanahy tsy te hifandray amin'Andriamanitra aza. Fa rehefa niditra kosa ny fanahy masina de nanova, nahatonga fahateraham-baovao aty anatintsika, tsy hoe ny fanahintsika de no avaozy ny fanahin'Andriamanitra. Lay fanahintsika niataka tamin'Andriamanitra de zao io fa nitoerany fanahin'Andriamanitra, de lasa no avaozina. Ny teny hoe no avaozina de zao niainga tamin'io efa nisy teo ihany, fa no avaoziny tompotonga vaovao. Rehefa malala, mampahiry anao ary fa ny fanahy masin'Andriamanitra mitoetra ao anatintsika de fanahy mampahatsiaro antsika hoe zanak'Andriamanitra ny ianao. Ary rehefa zanaka, farafakely ny retelo reto no bitsihiny io fanahin'Andriamanitra io, raha miteny izy hoe zanak'Andriamanitra ianao, de izao inona ary ty kivikivy ty. Zany hoe ny fanahin'Andriamanitra de mampahatsiaro anao hoe rehefa zanak'Andriamanitra ianao de tsy tokony ho kivy, tsy tokony ho trotraka, mibitsibitsika ao anatintsika ny fanahin'Andriamanitra hoe zanak'Andriamanitra ianao, ka nahoana ianao no mitomany, nahoana ianao no mitanondrika, de inona ary ty kivikivy ty, inona ary ty matsiaro ho resy ity, zanak'Andriamanitra ny ianao, natao andresy ianao. Tsy ho tsy fahasalamana io, tsy ho ady am-panahy io, tsy ho tsy nentina nataonao io, tsy ho tsy fahadisoana nataonao io, tsy ho erera kely nataonao io, tsy io ny tompony teny farany, fa zanak'Andriamanitra nge ianao e.
zay nodikany hoe rehefa zanaka de zao ampahireziny fanan'andriamanitra fa rehefa zanaka koa de zao ahina ry avako itsika olombelony tony aza mahafantatra hoe rehefa zanaka de zao karakaraina de ny fanan'andriamanitra ny mampatsiaro anao manao hoe zanak'andriamanitra ngenao ahin'andriamanitra ianao tahin'andriamanitra ianao zanaka de arovana ny fanahan'andriamanitra zany rehefa mibitsibitsika amin'ny fanahintsika tsy vitany hoe mampahirytsika fa izao fanahan'andriamanitra koa mibitsibitsika amin'io fanahintsika io manao hoe matoki anao fa tahiny matoki anao fa zanaky ny fitahina zanaky ny fahasoavana mety tsy mety ny ataonao androany mety tsy mety ny ataonao rahapitso mety pitrango zany amin'ny maha olombelona fa izao zanak'andriamanitra ianao azon'andriamanitra omenanao daholo ty rehetra ty piray lova amin'ny kristy zay matotenen'ny paoly io azon'andriamanitra omenanao andriamanitra ny tompon'ny zao rehetra zao any volamena ho jehova ako ny tany zay rehetra eo aminy any vola fotsy de piray lova amin'ny kristy ianao tsy ety atany ihany fa hatrany an-danitra noho zany inona ity miondrika inona ty matsiaro tsy manana matsiaro mahantra tsia piray lova amin'i jesosy ianao no zany revako malala ny fanan'andriamanitra de mibitsika ao anatinao fa zanaky ny fitahina ianao de mahatoko fotsiny hoe andriamanitra miay a mahafantatra ny tokony atao amiko satria zanak'andriamanitra ary ny fahatelo de zao ny zanaka ihany ko dia tsy vitan'izany ihany fa tezaina ny zanaka de tezain'andriamanitra ny fanahan'andriamanitra mibitsika anatsika hoe zanak'andriamanitra ngenao de fitezan'andriamanitra ny dikan'izao zavatra ataonao zao fitaizana ny dikan'izao zavatra lalovanao zao raha misy fitahina eo aminao de fitezana koa ny dikan'io fa tsy voatery hoe valiny nataonao na merita hoe satria anao nahazo fitahina de merita fa fitiavan'andriamanitra anao io fahasoavan'andriamanitra hitaizananao io na misy zavatsarotra lalovanao de izao fitaizananao koa io ny fanan'andriamanitra de mitoetra atao anatsika mibitsibitsika atao anatsika hoe zanaka ianao tsy maintsy tezaina ianao tsy maintsy anarina tsy maintsy ahitsy satria zanaka ny zanaka tiana no anarina no ny zoatra masina ny fanan'andriamanitra zany de fanahy tsy vitany hoe monina mampahery manolo-tsaina fa fanahy koa mampatsiaro atsika fatezain'andriamanitra itsika ary ny farandrindra avako malala zay ampahirezana atsika dia ny tenin'ny paoly andininy favalo amby roapolo ny fanahy no mamonjy ny fahalementsika fa tsy fantatsika ny vavaka tokony ataotsika fa ny fanahy no mifona amin'ny fitarainana tsy azo tononona zay no mahatonga le fanahyn'andriamanitra sarobidy satria le fanahy ato anatytsika miara-milaza mifanahy itsika fa zanak'andriamanitra itsika de io ny andininy fahinina amby roapolo fanahy miara-milaza amintsika fa zanak'andriamanitra itsika zanaky ny fitahina zanaky ny fandresena zanaky ny fahasoavana zanakanarina zany rehetra no ibitsiny fanahy osika fa izao io fanahy ko rehefa mibitsika amin'ny fanahintsika de mamonjy amin'ny fahalementsika izy misy fotoana ngery avako malala tsy hainao koa le vavaka tokony hotononony rehefa ao anatin'ny tena ady sarotra ianao raharay misy fotoana matsiary hoe inona moa zany zao andriamanitra ny angatahako aminao mety vezany zavatra angatahako zany sa tsy mety mitombona vezany zavatra angatahako zany sa tsy mety dia hoy paoly manao hoe tena mety pitranga mihitsy zany mety pitranga mihitsy manao hoe tsy fantatrao le tokony ho angatahanao ary na le teny hotononinao aza raharay eo anatren'andriamanitra tsy hainao akory de hoy paoly manao hoe tsy zany ny olana mety tsy hainao mihitsy ny manonona le zavatra angatahanao mety tsy hainao mihitsy ny mahafantatra hoe inona ny zavatra mahasoanao fa tonono fotsiny fa ny fanahy no mamonjy antsika amin'ny fahalementsika ary io fanahy io no midinidinika amin'ny fanahintsika zany hoe ny vavaka de tsy dinidiniky ny vava ny olombelona lay vava vatana zany miresaka amin'ny fanahy fa dinidiniky ny fanahy ny vavaka zay io tenin'ny paoly io romanina toko favalo andiny fa enina amby roapolo avako malala mampahiry atsika zany ity andininy ity mampatsiaro atsika fa ny fanahy masin'andriamanitra de fanahy mamonjy atsika amin'ny fahalementsika tsy etsika ny mivavaka andradray andradraira ny vavaka ataotsika tsy fantatsika na mety na tsy mety tsy any olana ho paoly fa ny fanahy masina rehefa ao anatsika no mamonjy atsika ary ny fanahy masina no mibitsika amin'andriamanitra ny fanahy masina no mifona ao atsika ny tenitsika olombelona tsy tenin'andriamanitra akory fa le fanahy masina ato anatytsika io zay miara-milaza amin'ny fanahy atsika fa zanak'andriamanitra itsika no mifona atsika eo anatren'andriamanitra de tonga fantatr'andriamanitra ny bitsibitsika ity fanahy itsika mpanota ity
satria ilay fanahy masin'andriamanitra mitoetra ato anatintsika no mifona ho atsika eo anatrehan'andriamanitra amin'ny fitarainana tsy azo tononona hoe paoly tsy azo tononona dia izao ilay andriamanitra mandinika ny fo no mahalala ny hevitra ilay fanahy satria araka an'andriamanitra ny fifonany ho an'ny olona masina ny fifonana araka ny soana ny fifonana zay araka an'andriamanitra ny fifonana eken'andriamanitra dia tsy ilay fifonany tonono ny vavaka ataotsika ny vavantsika zay vavam-panota fa ny fifonana eken'andriamanitra hoe paoly zao ny fifonana tonono n'ilay fanahy atao anatintsika lay fanahy masina lay fanahy zay mibitibitika amin'ny fanahytsika hoe tian'andriamanitra ianao mibeba ianao dia iny fanahy masin'andriamanitra iny zay miara-milaza ny fanahintsika no miaraka manonona fifonana amintsika eo anatrehan'andriamanitra dia fantatr'andriamanitra ilay fifonantsika fantatr'andriamanitra ny vavaka ataotsika na dia diso amin'ny maha olombelona azy na mety mitonona zay mety teneninao anao fa zao ny fanahy masina no mitondry zany eo anatrehan'andriamanitra amin'ny alalan'izay dinidiniky ny fanahy masina lavako malala matokiara fa zanak'andriamanitra ianao izay tari ny fanahyn'andriamanitra no zanak'andriamanitra ary ny fanahy dia miara-milaza ny fanahintsika fa zanak'andriamanitra itsika ary ny fanahy no mamonjy ny fahalementsika ka ilay andriamanitra mandinika ny fo no mahalala ny hevitry ny fanahy izay mifona ho antsika mandrakariva ivavaksika riavako andriamanitra ray zanaka fanahy masina misoranao zahay fa notonononao hoe zanakao efa nany niala taminao ny olombelona ary tao anatin'izany zahay tsy manamarteny eo anatrehanao saingy noho ny amin'i Jesosy zanakao dia nampitoerinao nomenao ny fanahinao masina ao aty anatinay araka intriny tonononao zahay ho zanakao Andriamanitra ny fanahinao no mibitsibitsika miresaka amin'ny fanahinay no miresaka ty anatinay fa zanakao zahay mampahery anay mampitraka anay mampionona anay mampifaly anay mitaiza anay manitsy anay tompo ao anatin'ny ady sarotra atrehanay ao ka horenay ny bitsiky ny fanahinao masina fa zanakao zahay ao anatin'ny fifaliana omenao anay sy ny fahasoavana omenao anay ao ka horenay ny bitsiky ny fanahinao masina fa zanakao zahay ao anatin'ny fijoroana vavolombelona miandry anay namorana sarotra any amin'ny toeram-piasana ny fiarahamonina dia ao ka horenay ny bitsiky ny fanahinao fa zanakao zahay zanaka tiana ampahirezina tezaina mivavaka izay tompo ho an'ny isan'andronay ampahireza zahay mba ho zanaka matoky anao hijoro vavolombelona ho masina eo anatrehanao tehirizo amin'ny fifaliana na ny andronay na ny fiainanay na ny fanoloran-tenanay amin'ity tany fandalovana ity dia manome fotoana hijorona vavolombelona ianao dia rakofy amin'ny rahan'i Jesosy zay tompo ho zanaka endry akasitrahanao amin'ny fiainana isan'andro taio ny ankohonanay taio ny firenenay taio ny fianakavianay taio ny fitandremana sy ny fiangonana misy anay tompo amasino mamindrafo fa aoka ny fanahinao masina hitoetra ty anatinay hatrany atsiarovanay fa zanakao zahay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy mpamonjy amen